Satroka tsara ny amin'ny valora riva toplasy topoko vavy manolotra ny arahaba ary asaina mpanajana takatra mahazatra ianao anaraka ny fampalalam-baovao ito amin'ny fahita lavitra ma TV hatramin'ny farany ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny HCC na ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mahakasika ny solondreo solombavam-bahoaka voatendry ho minisitra io ihany koa ny fiafaranany fepitona izay anateran'ny vondro politika navaozana ny fisiny sy ny akon'ny vaovao eo anivon'ireo antoko politika samihafa eto Madagasikara. Akoatr'izay hoentina amintsika ny trangam-piarahamonina izay nisehoana lozam-pifamoivoizana teto Antananarivo. Nampahafantarana tamin'ity andro androany ity ny solondreo solombavam-bahoaka 10 voatendry ho minisitra ny HCC na ny fitsarana avy momba lalam-panorenana moa no namoaka izay voka-pitsarana izay mahakasika ny solon'reto solombavam-bahoaka ireto. Ny suppléant voalohany amin'ny lisitrireo antokona kandidat tsy miankina no manolo ireo solombavam-bahoaka lasa minisitra. Nivoaka ny didy avy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ary mazava fa araky ny anjininy faha 1/70 ao amin'ny lalam-panorenana andalana faharoa dia alany eo amin'ny toerana mahasolombavam-bahoaka azy ireo izay voatendry ho minisitra ary soloina ny suppléant voalohany. 5 ireo solombavam-bahoaka tafiditra ao amin'ny gouvernement Andriamatoa Coly Roger ka lasa minisitra dia Andriamatoa Maranto Jean de Dieu, Ramatoa Nday Mananjara Bénédicte Juanita, Andriamatoa Fienena Richard, Andriamatoa Ramparany Antelme ary Ramatoa Randrenarsoa Vaonala Roy. Ny suppléant voalohany ao Mapar ao Toliara voalohany, ny suppléant voalohany Mapar ao Tomasina Voalo, ny suppléant VPMMM ao Manja, ny suppléant ny fihavanana sy fampandrosoana amin'ny rindry ao Mananjary ary ny suppléant ny Pralamy Anala ao Brickaville ireo no lasa solombavam-bahoaka. Arak'izany dia voatendry ho solombavam-bahoaka vaovao ao Toliara voalohany Iraza Tondra, Rasolofo Samuelson Jean-Baptiste ao Tomasina Voalo, i Tovinay ao Manja, i Mananjara Rufinina Aurélie ao Mananjary ary Rakotomanana Soloniriny Andrea Bevololona ao Brickaville.